Kosa tsy hijanona amin'ny toerana telo efa misy olona voan'ny coronavirus ny fizarana ny Covid Organics fa hiparitaka manerana Madagasikara manomboka izao hoy IMRA. Tavoahangy Covid Organics miisa 3 hetsy tavoahangy no efa novokarin'ny IMRA ho aparitaka manerana ny Nosy. Mbola eny amin'ny hopitaly sy ireo fivarotam-panafody kosa nefa no ahitana izany eny amin'ny faritra raha ny fanazavana izay nentiny IMRA. Tsy ampiovana inona na inona amin'ny tambavy CVO ny fitaterana azy amina faritra maro izay ho atomboka amin'izao fotoana izao, hoy ny tale jeneralin'ny IMRA androany. Efa misy ny fiarovana azy amin'ny mety ho hafanana be loatra ka tsy misy tokony ahinona. Tsy maintsy lanina ao anatin'ny 3 volana kosa nefa ireo Covid Organics 3 hetsy novokarina hoy hatrany IMRA. Amin'izao fotoana izao raha mijery nareo taloha mantsy izy le amin'le resaka plastika kely iny na nantenana azy. Zao miaraka amin'le plastika dia asiana carton. Ny carton miaro an'le izy amin'ny resaka hafanana. 3 volana ihany izy ty zavatra ty zany no atao mba afaka maharitselo io zavatra io fa zay ny teny hoe tsy maintsy 3 volana aloha dia tsy maintsy taperina io zavatra io na ariana na ohatra hoe mihoatra ny 3 volana. Nambarany ihany koa fa tsy tokony hampiahiahy ny fisotroana tambavy Covid Organics. Profin'izany hoy izy, mbola tsy nisy maty ireo olona manalina efa nisotro ny CVO. Dia fitsaboana nentim-paharazana dia ohatrany manana iay foana zany ireo mpiaroka hoe tsabo conventionnel zany amin'ilay izy. Nefa no nita fa hoe efa nizaraina teto Madagasikara zany efa firy litatra angamba fa maherin'ny zato manalina sy amanitsy litatra no nizaraina teto Madagasikara. Ny tambavy efa nandeha teto Madagasikara tsy mbola nisy olona maty ny CVO Organics aloha hatramin'izao angamba ny fahafantarako azy. Dia manarakarak'izany koa efa ireo olona izay efa ireo fanjakana izay nizaraina ny CVO Organics tany ivelany zany toa ny nahita fahatsarana zay no nahatonga ny nampiovan'ny OMS. Covid Organics miisa 3 hetsy moa no alefa aparitaka manerana Madagasikara ary eny amin'ny fivarotam-panafody sy hopitaly no ahitana izany. Ny paositra malagasy izay niara-nisahala tamin'ny IMRA amin'ny fizarana ity tambavy CVO ity.